ezaka imason'ny fitondram-panjakana ny fampiroboroboana ny famokarana arabiolojika lovainjafy isehatra betsaka amin'ny famokarana legioma sy voninkazo ary azo fihinam-bo i Madagasikara. Ny commune ambanivohitra Bongatsara ato amin'ny faritra Analamanga no toerana natao ho fitaratra amin'izany. Ambonin'izay dia ho mpamatsy plantule ity toerana ity. Vala tahaka mirefy efatrara no apetraka isak'ireo fokontany mandrafitra ny commune izay ahafahana manome fampiofanana ireo tantsaha amina famokarana masom-boly sy plantule maro karazany ara-biolojika sy ara-teknika. Ireto farany dia samy ampiatra izany amin'ny velaran-tany mirefy efatra ara ihany koa. Toerana fitehirizana masom-boly sy toerana famokarana zezika biolojika ihany koa no ho apetraka ao an-toerana anatin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity izay iarahana amin'ny SAF FJKM Faly Export, commune Bongatsara, Christophe Ratrema Mivady, ny ESM na ny École supérieure multimédia, ny ministéran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ireo tantsaha miara-manatanteraka. Tanjona ny fampitomboana ny masom-boly sy plantule biolojika eo an-toerana ka amatsiana faritra maro eto Madagasikara ary atonga ny malagasy avita tena ara-tsakafo. Lotsidian'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary Fidy Ramilson sy ireo mpiara-miasa aminy ny 12 martsa 2024 lasa teo ny valatahaka tao amin'ny fokontany Amberokely, commune Bongatsara. Nambarany tanaty lahateny ny mazava-dehibe ny fametrahana valatahaka. Miara-risy lahatra aminareo fa rehefa misy ny fitiavana ary ny fitiavana lehibe indrindra ary fitiavana no manosika an'ireto mpiara-miombonantoka reto araka nambarany teo tsy misy volana ny ariary faly zay fa misy tokoa ny maneho fitiavan-tanindrazana toy izany ary maneho izy eto ny finoana fa ny finoana tsy arahana asa dia maty ary noho izany dia maneho ny asa atia ifotony reto mpiara-miombonantoka hitanay fa tena mifanaraka tsara amin'ny vina ministera ny tetikasa zay kasainy atao aty amin'ny faritra Analamanga. Fanaraka satria fiarina lovainjafy zany any dia matematisy amin'ny ministera reo fomba fambolena fiompiana izay ataon'ny tantsaha dia efa miezaka izahay ny amin'izany hoe tsy manimba ny tontolo iainana. Ny agroécologie izay nambara teo dia tena anatiny atosiky ny ministera mafy amin'ny faritra Madagasikara ny fametrahana an'ireo territoire à vocation agrobiologique dia efa ao anatin'ny asa efa natomboky ny ministera ary faly zay efa misy commune iray indray zany manampy ireo territoire à vocation agrobiologique eto Madagasikara manampy isa ary tsy hijanona eo tsika fa raha sitrapon'Andriamanitra dia aparika amin'ny faritra rehetra era Madagasikara ici zany territoire à vocation agrobiologique zany mba hananatsika an'izay vokatra natoraly, vokatra bio zay atao anisany ampalaza a Madagasikara rehefa be ny vokatsika biolojika fantatra eran'izao tontolo zao fa ezahatsika ny anaparika an'izany, ezahatsika ny ampitombo ny kalitaon'ny vokatra biolojika ary ny abetsahana zany vokatra biolojika zany mba hitondra fiarikarena ary anatsaratsika an'izay tanjona zay hiezaka hiainga eto aparika miainga eto ny famatsiana ireo tanàna maro eto Analamanga ary ivelany Analamanga n'izany vokatra sakafo mba hahatonga ny malagasy aleo tena havita tena ara-tsakafo. Zay ny fanamby da tena tsy maintsy ezahantsika ohatra tsara ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny fianakaviana malagasy. Asa ho tanterana ihany koa ny famokarana plante agroforesterie iarovana ny famokarana amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany ary anamaintsona ny tontolo. Akoatra izay dia nanolotra ambioka ara-biolojika ireo tantsaha tonga maro teny an-toerana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Natomboka ihany koa ny fanentanana azy ireo momba ny karatry ny mpamokatra izay ahafahany misitraka tohana maro avy amin'ny fitondram-panjakana. Isany koa ny fanolorana moto ho an'ireo teknisianina anao tantsoroka ara-teknika eny anivon'ny toeram-pambolen'ny tantsaha. Fitiavana sy fahavononany tsirairay no manentana ny asa atao an-tsitrapo rehetra ao Bongatsara.